Alleloia. Amin'ny fikaliana lehibe indray lasa andro malala no eo amintsika amin'izao fotoana izao. Fa albenay tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maretsy izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manodiditra izao fandarana izao dia tahiny tompontsika rehetrarehetra faly be mahita anareo dia raha androany no vao tonga eto dia faly be miarabinao ary miteny anao hoe maharitatra amin'ny farany ary aza velan-dalo fotsiny izao fotoana izay ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra izao fa za mino fa tsy kisenasena koa no nahatongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maharitatra amin'ny farany araka antsika amin'ny adin'ilay sasany eo dia adin'ilay sasany ahafahantsika mifampahery amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka dia matoka fa tsy taka nidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity fa azo hery tokoa ianao. Dia miarahaba antsika rehetra koa natratra an'izao andro sabata fa finaretantsika rehetrarehetra andro fitsaharantsika rehetrarehetra izao dia kasika anao ny fanahy masina dia ombanao any Andriamanitra tena hoe hirotsaka ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy zany fanatrehan'Andriamanitra zany ravana malala amin'izao andro sabata izao dia ataovy ho fafinaretanao io fa ho tena andro desambra izay manao ny andro sabata ho fafinaretana dia ho fafinaretana ao antsika ity andro androany ity fa tsy raha andro ampahorentsika akory sanatria fa ho fafinaretana ho antsika rehetrarehetra. Dia tahiny tompo isika menakavy dia mahereza hatrany dia ombantsika ny Andriamanitra. Raha latojo tahiny tompo ianao niditra voalohany teto androany dia menanao ny tsodrano mahafinaritra be eo amin'ny isa 7:27 hoe indro za efa manao zava-baovao koa ankehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala zany va ianareo? Efa any anefitra nanaovako lalana. Eny, any anefitra nanaovako lalana ary any amin'ny tany lao no asiako ony. Any hoe azo antoka fa dia hanokatra lalana eo amin'ny fiainan-dralatojo Andriamanitra ny amin'ilay tsisy lalany mihitsy no hanondritany lalana vaovao anao raha latojoka dia tahin'ny tompo dia mahereza hatrany. Raha latojo Erika Raka, Fabiola, Zanakandapa, Rodine Marie, Koda Léonie, Zanaso Sylvie, Yama, Eliza Tiala, Kadaka Malala, Marie Jo, Rodine Marie, Ajaska Patici, Mapionna, dia tahin'ny tompo i Razana Monika, Marie Hortensine, Panilra Zavandramanana, dia ny aina maheno soa tahiny Jesosy Noranora tonga soa dia ao ihany koa i Mami Rantalina Marie Charline Natsily Amboaramiel, Marie Jo tahiny tompo Maniko, bonsoir, Koda Léonie, Erika, tahiny tompo i Babilina, artisan de Madagascar, dia tahiny Jesosy i Soariel, tahiny Jesosy Lovlitina, tahiny tompo Nambintso Makrina, ilana vavy Marie Hortensine mandefa commentaire betsaka ndreto fitsaka miteny anaran'olona iray dia mipotra ny anarany. Tahiny tompo Marie Hortensine, tahiny Jesosy ihany koa Zisor Natojo i Sandola, tahiny Jesosy ihany koa i Razana Monika, Bet Sava, tonga soa daholo i sika menakavy izay daholo angamba mbola tsy voateniko voatongo daholo angamba ny rehetrarehetra dia tonga soa nareo dia faly be mahita anareo dia araka andraitsika fampahery amin'ity androany ity koa dia mahereza maharitatra amin'ny farany. Miloha zatratra izao tsika hivavaka metraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra dia ndao ampandrosotsika nanabavintsika Lina no mitondrisika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity dia mihaino finaritra ary isika mianakavy
ireo misy andranam-pahaviliana teo. Alleloia. Andreo moa ranam-pahaviliana sady vavaka fanomboana izy no ijoro vavolombelona amintsika rehetrarehetra ihany koa. Dia ndao aloha fijona ny vavaka fanomboana ataontsika voalohany a, dia avy eo izy mbola hivelona amintsika eto indray a, hitondra fijona vavolombelona mahafinaritra fa miraba ny rahalahy anahy aloha asy ny apôstôly a, mijazona tenaina Jesosy mpandresy tonga soa isika rehetrarehetra. Ny koa nisy anankiray ohatry ny vaovao mbola tsy tiako teto mihitsy izay anarana hoe Veronika Anisa. Tonga soa ihany koa ianao a, faly izay mandray anao a, ianao hoe voaraban'ny ankizy ao ianao a. Eny ary ndao ary antsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelatan'Andriamanitra. Ny ana-maheno soa tahiny tompo a, fanirana zavatra manana tahiny Jesosy. Ndao ary lasa arytsika tahiny tompo ranam-pahaviliana anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika menakavy izay tonga indray miaraka manaraka izao vavaka fiambelana amintsika izao. Dia alohan'ny amboan'ny vavaka ataontsika dia manasa antsika rehetra miaraka hanolotra ny lohantsika hivavaka. Dia Jehovah Ray Masina Ray be fitiavana indrindra, miarahany tsara sy mpanampitsarinao. Raha ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fifaliana ho anay mandrakariva Jesosy ny mahatafavory eto amin'izao fotoana izao indray a. Rehefa avy samy nanatanteraka ny ady tsy andraikitray izay tsiraray avy nandritrizay tontolo andro izay dia mbola omenao izao fotoana izao rendez-vous aminao izao fotoana mamy izao. Koa manasa anao Jesosy malala mba ho entindray a. Izara ny teninao ianao aminay amin'ny alalan'ireo mpanomponao izay omenao anjara sy andraikitra indray amin'ity hariva ity. Koa mangataka ny fanahy masinao izay rotsaka aminay tsiraray avy mba ho tafita indray ny hafatra izay ampitanao Jesosy a. Nefa mialohan'izany dia mangataka ny famindraponao satria olombelona izaho Jesosy a. Nandritrizay tontolo andro izay izahay mety nandritsaraka ny sitrako ao ny nataonay, na tamin'ny fiteninay izany, na tamin'ny fihetsika izany, na tamin'ny fijerinay izany, na tamin'ny fisainanay izany. Jesosy malala hoe mandrafo aminay tompo fa reny ny fahosana. Hitanao izany tsisy miafina aminao reny ka hifonanay tao anatrihanao. Omeo fo madio izay Jesosy a, handray ny teninao fa te ho tanolonakao izahay. Handray ny teninao ary ahafahanay Jesosy mampita izany amin'ny hafa rehetra ihany koa. Ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eny Jesosy a dia rano masina nadio hanafaka ny asany maizina, tsanakely tsanam-pahefana, tsanam-panambinana eto. Hafaingany dia ny tsiraray avy izay mbola nentalana any Jesosy a, ampio izay tsiraray avy mba ho tafaona soa tsara eto. Ka ny fitaovana rehetra Jesosy dia engany hatafita ny hafatrao mba ho maro be ny olona ho resy lahatra indray Jesosy a, raha mare izao fampianaranao an'io izao. Koa dia misandraty ianao Jehovah Ray Masina tsara indrindra, misaotra fanahy masina amin'ny tolotsaina izay ho ataonao aminay tsiraray avy eto. Dia misaotra Jesosy Kristy a, manao mihaja ny tera ny laza ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Tahiny tompo a ranam-pahaviliana dia misaotra tsy mankasitraka anao zahay a. Dia tahiny tompo mahereza hatrany hatrany. Avy hatrany tsika ndao heny fijona vavolombelona avy aminy deniny eo ihany izy a. Dia heny fijona vavolombelona tsika mba rarotiny amin'izao izy mitondra mbavaka ny fandarana izao a. Dia ijoro vavolombelona amintsika ranam-pahaviliana. Tahiny tompo ranam-pahaviliana, mbola anao ihany ny fitenenana. Misy fijorona vavolombelona izay mba tiako zarana amintsika ravana malala izay sorako n'Andriamanitra lehibe tamin'ny nanasitranany tanany vadiko tamin'ny leponkeliko teo iny. Dia tsy fantatra hoe inona nahatonga ny tanany nakibe tanana anankiroa, izy moa gaucher dia nagaga nefa ny tanany droite tena nanentana be mihitsy ny akibe. Dia manana ilay menaka avy any amintsika avy Madagasikara avy any moa dia nioriko ilay izy.
dia vao miasa izy nefa ny narary be azy mihitsy ny ala manontolo nanaintana ny nanadoliprana mihitsy satria tena tsy zakany le fanaintana dia nagaga koa ny tanany akavia koa nanjary narary koa le akibe tanana ihany dia ny ampitsony izay mianakavy kely satria tena tsy salama mihitsy izy tamin'ilay izy fa tsy afaka mifotro tsy afaka kombona mihitsy le tanany io dia teny tamin'ny zanako ndao tsika hivavaka raka izy fa mampalahelo no mahita ny dadanareo tsy salama ohatran'io dia vita ny vavaka ry havana dia ny ampitsony izy dia nyteny hoe tena fahagagana ao izy fa tena miverina ny tanako afaka mifanaintainana afaka miforotra ny tanako tena niaiky izy ry havana malala nazaira tena samy variana hoe dia naseho mihitsy afaka miforotra dia io izy miverina ny asa mbola misy kely sy fa tena fa mihoatra n'le tamin'ny zavatra nahazo azy tamin'ny voaloha tena hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe fa namaly vavaka Jesosy ry havana tena nihaino ny vavaka mianakavy kely izy nanasitrana ary nampaiky ny vadiko moa le izy hoe Jesosy porofonao aminy tianao ampahafantarina azy fa misy ianao fa tena dederaiko an'Andriamanitra ry havana izay fanasitranana nataony tamin'izay ary mbola angatahako moa amin'i Jesosy mba hoe andresy lahatra azy isy zavatra toy izany maromaro andresy lahatra azy ampiova amin'ny fony hitokiny amin'ny Jesosy tsika dia misaotra antsika rehetra fa tena hoe faly tokoa mizara ny zanantsika ry havana malala dia voninahitra dia ho averiko an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka indrindra ny ranam-pavy linatsika tao anatin'izay fitsoana vavolombelona sy izay vavaka izay nentiny tamintsika teo izay dia Andriamanitra manakireo pasoavana ne amaly fitianao ranam-bavy tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto. Hotahin'ny tompony ranam-bavy linary dia mirary soanareo mianakavy kely mirary soan'ny vadinao dia ho salama tsara amin'izay ianareo mianakavy dia mahafinaritra be fitsoana vavolombelona herin'ny vavaka izany vokatry ny vavaka izany ka dia tahin'ny tompo aleloia tahin'ny tompo soameva tahin'ny tompo ihany koa angidrirandrena solo soariel ida rozmina kamaradiny Zamina kamaradiny Jesosy Erika anatra ireo mbola samy tsy voaravako teo daholo dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Fandraisana fanasan'ny tompotsika raha pitso izay ho manasinareo foana raha misy aminareo mazoty araka aminay natanteraka commencement raha pitso voninahitra n'Andriamanitra fa manomboka raha pitso ny sekoly sabata. Aleluia, mbola misokatra ny fisoratan'ala mananjanaka kely manomboka amin'ny 3 taona hatramin'ny 7 taona moa mampionina azafady raha mavaka soratana eto raha misy aminareo mazoty mba hianatra ten'Andriamanitra ny zanakareo fa tsy nareo ihany dia afaka miteny aminay nareo raha pitso ao anaty commencement amin'ny firy moa le izy amin'ny ray ora sasany ray ora sasany moa ny sekoly sabata sa amin'ny 1 sasany azafady indrindra fa ohatrany diso le teniko hatramin'indray mandery mba sivokely fanitanana kely eo finaritra ny fotoanantsika raha pitso commencement moa ny commencement kely sy famitihana totely moa dia miaraka amin'izy amin'ny raha latsy miova ihany tsika amin'ny 6 ora maraina dia ao aorianan'izay dia miditra anaty Zoom isika manao commencement ao anaty Zoom 3 ka hatramin'ny 13 taona eo no mianatra sekoly sabata ny akoatr'izay dia efa mianatra eto amin'ny vavaka fiambinana eto ianareo dia amin'ny 3 sasany amin'ny ray sasany azafady ny sekoly sabata no manomboka. Tahin'ny tompotsika mahambe ho ny vavaka misaotra reo koa mampahiranitra zareo Dore no ira anankiray tsika dia avy hatrany dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra isika rehefa ten'Andriamanitra izay hoe tendranam-bavitsika fa Abeola zanak'Adapa. Mino finaritra ary andro sabata izao dia andao ame voninahitra n'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Andria manitra
Alleluia. Metsika voninahitra Andriamanitra ho azy eny voninahitra, ho azy eny voninahitra. Amen. Hitra ny ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Mahafinaritra izy iny ka sady manome voninahitra be an'Andriamanitra izy iny mitondra fifaliana be. Hitra ny ten'Andriamanitra tsika androany miaraka amin'ny ranabavitsika Fabiola Zanakandava. Mino efa naka baiboly ianao naka toerana tsara. Antsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary hienitsika ten'Andriamanitra. Vita moa ny toro-ten'ny ranabavy Fabiola dia veronetany taka mazatra mamelabelatra ny ten'Andriamanitra. Ny tompare ranabavy Fabiola anao avy hatrany ny fitenenana. Miandry kely tsika. Miandry kely tsika ry havana. Halleluja, ta'i Jesosy pasitera menakavy, ta'i Jesosy ka tsirairay avy manona fiadana ny tompo amintsika rehetrarehetra izay fanaraka tsy tapaka ity fandaharana andramoka izao ity amin'ny fikafiambenana. Dia mbola resaka fahasoavana lehibe ho ary ebana manala izarako tenin'Andriamanitra amintsika androan'io izao dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mino fa hifampahery sy fanovihery antsika avy amin'ny alalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Manasanao hiaino haharitra hatramin'ny farany mino fa azo hery ianao azo empanahy avy amin'ny alalazan'ny tenin'Andriamanitra izany. Halleluja, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampahery amin'ity androan'io izao dia hitantsika amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia toko fahatelo andiny faha-raika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Deutéronomia toko fahatelo andiny faha-raika amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo farany. Ny soramandry avakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny tsy hidiran'i Mosesy ao Kanana sy nanendreny an'i Josoa handidy azy. Andiny faha-raika amby roapolo ny anaran'i Jesosy. Dia nandidy an'i Josoa tamin'izany andro izany ka nanao hoe ny masonao efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo tamin'ireo mpanjaka roa lahy ireo. Dia toy izany no ataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay alehanao. Aza matahotra azy ianao fa Jehovah Andriamanitra reo no hiady ho anareo. Dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro izany ka nanao hoe Jehovah Tompo, ianao vonaneo tamin'ny mpanomponao ny fahalebezanao sy ny tananao mahery fa aiza no misy Andriamanitra na ny an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araky ny asanao sy ny herinao. Ka mba handeha hita aho ka hita ny tany soa izay any andafin'ny Jordana dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona. Fa tezitra tamiko Jehovah noho ny aminareo ka tsy nieno dia hoy Jehovah tamiko izay fa aza miteny amiko intsony amin'izany zavatra izany ianao. Miakara eo tampony Pisga ianao ary atopazo ny masonao miakandrefana sy mianavaratra ary mianatsimo sy mianatsinanana ary ka hijery ny masonao fa tsy hita izany Jordana izany ianao. Fa mandidiany Josoa ianao dia mampahereza azy sy mampatanja azy fa izy no handeha hita eo alohan'ity firenena ity ary izy no hampandova azy ny tany izay ho hitanao ka dia nitoetra tany andohasahany tandrifiny Beti-Peora isika. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity andininy andalan-tsoratra masina ity ry havana manala dia somary mahavariana na mampiadevitra indraindray. Andiny faha-raika amby roapolo fampitana fahefana angambo lazantsika anazy na hoe passation des services amin'ny Mosesy sy Josoa. Ny Deutéronomia dia hoe famerenanteny izay nataon'i Mosesy ao amin'ny Deutéronomia ao. Nanambara ny lalana izay nizorany zanak'Israely Mosesy sy nampatsiahy izy ireo ny tantara, tsy hoe nampatsiahy ny tantara fotsiny fa Andriamanitra mihitsy no niasa tamin'izany fotoana rehetrarehetra izany. Nanambara ny lalana izay nizorany zanak'Israely ary mbola mampahery ihany koa amin'ny lalana izay mbola hizorana, lalana izay mbola hale. Halleluja. Ary izany teny fahamarinana lehibe izany
dia tian'Andriamanitra hampita hampitondra sy mpitarika zany teny izany hoe hamolavola sy hampahery olona hafa ihany koa izay mety handimby ianao. Tsy haiko ninona sehatra izay misy ianao fa zao zavatra ataovy anaty saintsika tsy ahatra mandrakizay eo amin'ny toerana izay misy ianao io anao, fa mila manana toe-tsaina hamolavola olona hafa ihany koa izay mety handimby ianao mba tsy ho farana eo amintsika ny vinan'Andriamanitra na teny fikasan'Andriamanitra, mba tsy ho farana sy na ho tapitra amintsika zany mba hitohy hatrany hatrany. Halleloja. Ny vinan'Andriamanitra dia tsy maintsy ho tanteraka amin'ny fotoanany, fa ny anjarantsika kosa dia mampahery sy mampafantatra ireo olona sasany ihany koa zany teny famarinan'Andriamanitra zany, mampahery olona hafa izotra sy andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, andeha hanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Halleloja. Dia eto Mosesy dia nampahery an'i Joshua izy hitondra an'ireo zanak'Israely ireo, satria efa ho tapitra farana ny fotoana izay hitondrany zanak'Israely. Halleloja. Araka ny teneniko teo hoe mety tsy ho mandrakizay atsika eo amin'ny plasy toerana izay misy antsika eo. Ninona sehatra izay misy ianao fa tsy ahatra mandrakizay eo amin'ny toerana izay misy ianao eo ianao. Mila mahay mamolavola mampahery olona hafa ihany koa. Ary raha mahita antsika ao anatin'ny Baiboly ao misy fifandimbiasana ny fanompon'Andriamanitra ao. Ohatra zany tamin'ny Elisa nandimby an'i Elia. Mahita koa tsika Solomona nandimby an'i David. Halleloja. Ary zany teny famarinana lehibe zany dia tian'Andriamanitra mpita amintsika mpitarika sy mpitondra amin'ny androany izao Ary ilain'Andriamanitra koa tsika mampahery ireo taranakatsika ireo, mampahery izy ireo, mampafantatra izy ireo ny teny famarinan'Andriamanitra, mampafantatra izy ireo ny zavatra ny halebiazany Andriamanitra zany, manambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo taranakitsika ireo, hambara izy ireo ny sitrapon'Andriamanitra, mba ahafahana izy ireo iorina tsara, mba ahafahana izy ireo sy angozokozo, mba ahafahana izy ireo hijoro amin'ny teny famarinan'Andriamanitra. Halleloja. Tahaka izay nataon'ny Mosesy tiko nampahery an'i Joshua, ny masonao izy efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovahandriamanitra reo tamin'ny mpanjaka roa lahy ireo, dia toy izany koa hataon'i Jehovahandriamanitra amin'ny fanjakana rehetra izay alehanao. Zany teny zany dia tian'Andriamanitra hampita amin'ny taranakatsika, ambarao amin'ny taranakatsika ny zany teny famarinan'Andriamanitra zany, ampafantaro izay taranakatsika ireo ny asa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ny zavatra izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ambarao ny zanakatsika mba ahafahana izy ireo ahery, ahafahana izy ireo hitombo amin'ny ara-panahy. Halleloja. Ary zavatra hita sy mampalahelo amin'izao fotoana izao rehefa havana malala dia efa be dia be ny teny izay mivoana, efa tsy araka izay tokony ilazana azy mihitsy. Ohatra zany Andriamanitra sy ny razana, nefa ny fitenenana anazy dia hoe Andriamanitra sy ny razana. Amin'izao dia lasa Andriamanitra sy ny razana, lasa manompo ny razana ankabeazan'ny malagasy, lasa Andriamanitra sy ny razana ny lazana ny olona izay amin'izao fotoana izao. Fa nefa ny araka ny teny taloha dia hoe Andriamanitra ny razana, fa zao lasa Andriamanitra sy ny razana, lasa mivoana ilay teny. Fa zao mba tsy mivoana ilay teny dia hoe raketintsika ny soratra mba hampitantsika mba ahafahany teny mba tsy hivoana hiampita amin'ireo taranaka faramandimby ireo, na hoe amin'ny araka teknôlôjia hafa ihany koa izay mety ahatsara azy na avy amin'ny lalan'ny orenan-tsary, na hoe dia atao anatin'ny DVD mba ahafahany taranakatsika faramandimby ireo ahafantatra ny teny famarinan'Andriamanitra, mba ahafahana izy ireo hijoro amin'ny teny famarinana. Halleloja. Ary zany teny famarinana lehibe zany dia tian'Andriamanitra hampita sy hampafantarin'Andriamanitra atsika amin'ity androany izao, mba ahafahany mpitondra sy mpitarika molavola olona hafa ihany koa hampahery izy ireo. Halleloja. Tsy mora nefa zany, tsy mora, fa Andriamanitra hombanao amin'izany rehetrarehetra izany. Halleloja. Zavatra hita sy mampalahelo rehefa malala dia izao, ny olona rehefa mahazo toerana plasy tsara dia lasa tsy te hiala, lasa mamikotra ilay toerana, lasa tsy te hanome seza ho an'ny hafa ihany koa. Tsy haiko mety mahita tombony izy amin'ny sehatra io, lasa tsy te hizara, lasa hoe tia tazona ho azy samirery. Fitiavan'ny tena indrindray mahatonga an'izany rehefa malala, fitiavan'ny tena. Fa zavatra izay tian'Andriamanitra dia hoe mba hizarantsika ho an'ny hafa ihany koa, mba hampaherezantsika ho an'ny olona hafa ihany koa izay mety handimby ianao sy hisoatra anao.
fa zao mety tsy ho mandrakizay ianao amin'ny toerana zay misy ianao io fa mamoly vola olona hafa ihany koa mety handimby ianao. Halleloja. Mety manana viny ianao hatao mety tsy ho anao anatanteraky iny zato sy anjato mety ampahany ihany no vitanao sy ho tontosainao fa mety olona hafa anatanteraky iny zavatra iny. Raha mahita antsika amin'ny David tamin'ny andron'i David namory fitaovana rehetrarehetra zay anaovana tempolin'Andriamanitra fa saingy zao tsy David nanatanteraky iny tempoly iny fa tamin'ny andro Solomona nanatanteraky iny tempoly iny. Fa ny vina zay nataony David hoe anorina tempoly nanangona fitaovana rehetrarehetra zay anaovana tempoly fa saingy zao tsy David nanatanteraky iny vina iny fa Solomona. Halleluja. Ka zany koa ianao mety manana vina goavana ianao eo amin'ny fiainanao fa saingy zao tadidy hoe tsy hatra mandrakizay eo amin'ny fiaina amin'ny toerana zay misy anao io anao mety tsy ho anao ary anatanteraky zato sy anjato fa mety apahany sy ansasany ihany no vitanao sy ho tanterahinao fa mety olona hafa no hanatanteraky iny vina iny. Ary tahaka zany ihany koa ny amin'ny Mosesy sy Josoa eto ny vina zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia hoe ireto zanak'Israely reto tsy Egyptiana eto ny tanin'izy ireo, tsy eto Egyptiana no toerana fineran'izy ireo fa any amin'ny tany Kanana fa esoro lao amin'ity toerana ity reto zanak'Israely reto any eto amin'ny tany zay nampanantenan'Andriamanitra ho an'izy ireo any amin'ny tany Kanana. Zany vina zay napetrak'Andriamanitra tamin'ny Mosesy fa ampahany tamin'izany asa izany ihany no tanterahin'ny Mosesy no tontosain'ny Mosesy. Fa rehefa teo tokony anolobaravarany tany Kanana dia farana teo ny asan'ny Mosesy. Ny farana teo ny asan'ny Mosesy Josoa amin'izay mitondra nanomboka teo. Zany indrindra ny zavatra zay tokony tsara amporisihany antsika mpitondra sy mpitarika zany famolovolana olona zany fa tsy ahatra mandrakizay eo amin'ny toerana misy ianao araka ny teneniko teo ianao fa mila mamolavola olona hafa ihany koa. Ary manamafy an'izany apôstôly Paoly any amin'ny Timoty 2:2 any ny zavatra zay nampianariko anao izy ampianary olona mahatoky zay hazoto ampianatra ny sasany. Halleluja. Apôstôly Paoly namafy zany ny zavatra zay nampianariko anao izy tamin'ny Timoty ampianary olona mahatoky zay hazoto ampianatra ny sasany. Halleluja. Dia teny famarinana lehibe zany tian'Andriamanitra ampita amintsika mpitariky sy mpitondra hamolavola sy hampahety olona hafa ihany koa. Halleluja. Dao arentsika hita amin'ny tapany faharoa zay mabe saina mampiady saina ny olona maro indraindray amin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Amin'ny andininy fahadimy amby roapolo dia tamin'ny nazahoan'ny Mosesy valimbavaka tsia tamin'Andriamanitra. Amin'ny andininy faharoa dimy amby roapolo dia nangataka nivavaka Mosesy ary tsy hoe nivavaka fotsiny izy fa nitaraina ary iny votoanty ny fitarainan'ny Mosesy amin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Ka mba handeha hita ka hahita ny tany soa izay any andafin'ny Jordana dia lehibe tendrombohitra sy Libanona. Tena hoe ary tanatin'izany fitarainana izay nataon'ny Mosesy dia hoe nampiasa paikady koa Mosesy, nampiasa paikady ny fifandraisana angamba lazantsika anazy tahaka ny hoe mangataka zavatra amin'ireny ankizy kely reny. Ianao moa hendro, ianao moa zazahy hendro, inona zao ny zavatra zay nomenao ahy. Tahaka zany zavatra zay anatin'ny sain'ny Mosesy zavatra zay tahaka an'izany fangatahan'ny Mosesy eto. Ary mahita antsika dia tena nampiasa paikady tahaka sahala amin'izany Mosesy. Ary raha mahita antsika amin'ny votoan'ny fitarainany tena hoe niry mafy mba te hita tany Kanana izy. Ny zavatra mety anatin'ny sain'ny Mosesy dia hoe za zao efa antitra be Andriamanitra, efa reraka, efa lavitra be zay lalana zay zorako zao mba ampidiro amin'izany tany Kanana zany moa za, mba ampidiro amin'ny tany Kanana moa za na dia reraka sy efa antitra zao aza dia mba ianao afaka mahery ianao, afaka mampandresy ahy amin'ny alalan'ny ady zay atrehiko ianao, afaka mampandresy anay ianao na dia mafy aza zay ady atrehy fa ianao afaka mahery ianao Andriamanitra, afaka mampandresy ahy ianao. Ary tena nazava ny tenin'Andriamanitra sady hentitra. Izay aza ny teny zany zavatra zany amiko tsony ianao fa mampaherezany Josoa sy mampatanjaha azy. Halleluja. Nazava ny tenin'Andriamanitra ry havany sady hentitra. Etsika dia mety mahazo valimbavaka tsia koa amin'Andriamanitra fa mety tsy asoa anao iny zavatra iny. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky sy marina, Andriamanitra ary nitazona tenin'ny fahamarinana. Halleluja.
ka ny tenin'Andriamanitra hoe izaho mahalala ny hevitra izay iverako anao, hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza mba hanananao fanantenana ny farany. Haleloia. Ary Paoly koa dia nangataka tamin'Andriamanitra dia nahazo valimbavaka tsia ihany koa hoe any amin'ny Korintiana faharoany Paoly nilaza hoe hanesoro tsilo amin'ny tenako izy Paoly fa ozy Andriamanitra hoe ampy anao ny fahasoavako izy. Haleloia. Ity andalatsoratra masina izay vakiantsika ity ry havana malala dia aza atao marikivy ianao na tsy hampazoto anao hivavaka. Indray antsika mety rehefa marina loatra eo anafian'Andriamanitra ny fontsika dia hoe ohatra ny tsy hampazoto hivavaka ihany zany misy valimbavaka tsy. Dia izao ry havana malala aza kivy fa Andriamanitra dia manitra fitiavana izy. Andriamanitra fitiavana. Ary mahita tsika ny filazantsarany mahita tsika ny filazantsara tesy na dia tsy na hiditra amin'ny tany kanana izay nangatahany mafy baidirana io tamin'ny aranofiny azy izy ary rehefa nivavaka teo tendrombohitra Jesosy eo amin'ny tendrombohitra fiovantarena angamba lazantsika anazy dia izy niseho tamin'i Jesosy teo Elisy Mosesy iry havana malala niseho tamin'i Jesosy teo hoe rehefa nifotsy manjopika namirapiratra nitavan'i Jesosy teo anaty mpianatra dia Elisy Mosesy niseho tamin'i Jesosy teo. Efa nidindinika sy niresadresaka tamin'i Jesosy i Mosesy teo amin'ny tany kanana io tamin'izany fotoana izany. Haleloia. Zany ilay Andriamanitsika manome mihoatra lavitra izay angatahana sy everantsika. Haleloia. Fazakivy ninina izay valimbavaka izay tsia valimbavaka tsia dia hoe le ity anankiray any amin'ny boky ny faminaniana any koa ny sasantsasany ary any amin'ny Korintiana izay tenenan'ny Paoly iny koa ny anankiray. Fa aza atao makivy ianao zany fa ao anatin'ny baiboly akao misy andiny soratra masina be dia be ao mampandrisika atsika mba hivavaka mba azahoantsika valimbavaka araka ny tenin'i Jakoba zany Elia zany dia olona tahaka atsika fa nahery ny vavaka rehefa mivavaka izy dia miantona ny andro rehefa mivavaka izy dia milatsaka ny orana. Haleloia. Mampahereza azakivy ho anao izay mpitondra sipitary koa dia mampahereza ho an'ny hafa ihany koa mampahereza sy mampatanjaha ho an'izy ireo manitra hombanao. Mino fa nampaherentsika zany tenin'Andriamanitra zany raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olon'anitra moa Jesosy dia manaraka tojo indray fampahery sy fanohery indray atsika milalana zany tenin'Andriamanitra zany dia kasitraka tsika rehetrarehetra ny eny hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra hery ihany ny voninahitra. Haleloia. Amen. Haleloia. Tena ezana be fitenin-dranabavy io tsy nena mihitsy ny enan'izy tena aingana be izy miteny tena navita ny teny be dia be mihitsy izy anatin'ny fotoana fohy. Raha olona miavaka adabiteny zany zao ny teny tamin'ireny dia toy teny 30 minutes ireny raha fahitako azy fa voafehany tamin'ilay fiteny aingana be tao anatin'ilay 15 minutes ilay zavatra rehetrarehetra. Misaotra ranabavy. Andriamanitra manakirem-pahasoavana ane amaly fitianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia mino fa mampahery ny olona rehetrarehetra vitanao ny toro voateninao hatramin'ny Timoty hatramin'ny Korintiana miainga tany amin'ny Deutéronomie. Haleloia. Dia isaorana anao zany ary Andriamanitra manakirem-pahasoavana amaly fitianao dia engany ho tonga amin'ny ambony indrindra hitombo bositra hitombo fahasoavana dia mahereza ranabavy Fabiola. Haleloia. Izy zany mbola tsy narabaiko teo misy olona niditra mbola tsy narabaiko dia misaotra anareo koa mampahery azy fa mampahery azy ny fampaherezana ataonareo. Sitany tahian Jesosy tonga soa andro vao nitanao teto dia tonga soa ianao tahaka ny Oernika Nisako andro vao tonga teto dia miaraba azy manokana. Nitovy fa Valetovy Preta Maria Wendy Betisola Daniela Firanarakoto Terira Albenja reo ny mbola tsy voaravako teo angamba fa misy tsy voatonga koa dia alana tsiny ihany fa nahitopy ihany koa Rodine Marie. Haleloia. Fity tahian Jesosy. Ity tantara ity moa zany amin'ny lafindreo mampalahelo raha jerena amin'ny masony olona tsy nahita ny toyany fa hoe nijanona hatreo dia mampalahelo ary tahaka ny zany daholo ihany ny fiainan'ny olona mpivavaka raha vao tsy fantatry ny olona ny farany fa nijereny olona tena dia ohatry mampalahelo satria mampalahelo eto azy dia ohatry mahita ny Mosesy tsy avela hiditra amina tanàna tsara be. Akiko le teny amin'ny anaran'i Jesosy Deutéronomie 7:20. Ny solamary dia ny aminy tsy idiran'i Mosesy eo an-Kanana sy ny nanendrenan'i Joshua andimby azy. Mosesy tsy hiditra
fa i Josoa ngiditra. Iza nefa ny teo hatramin'izay i Mosesy. Mampanelany zany a raha mieritreritra ho antsika hoe tsy hitantsika mitoy any tantara dia ohatra mieritreritra antsika tena mahakivy za manompo an'Andriamanitra zany hoe ianao zany natsoina hitondra ny olona any Kanana fa ianao tsy ho any Kanana. Irana zany hoe ndao ianao hitondra olona any an-dafy dia miala miainga avy any Ambohimanarina, avy any Ambanidia, avy any Antsirabe, avy any andeha hitondra olona ho any an-dafy. Dia tonga eo amin'ny aéroport ianao a dia tenena fotsiny hoe io ny roplanina nandehanan'ny ankizy ry ny an-dafy fa ianao mijanona eto. Alleluia. Ny amin'ny jidira Mosesy ao an-tany Kanana. Tena didian'i Josoa tamin'izany andro any ka ny hoe ny masona hoe fahita izay rehetra nataon'Andriamanitra nandramatra anareo tamin'ireo mpanjaka roa lahy ireo dia toy izany ataon'i Jehovah amin'ny fanjakana rehetra izay alehanao. Aza matahotra azy ianareo fa Jehovah Andriamanitra ireo no hiady ho anareo. I Mosesy dia efa nahitan'i Josoa hatramin'izay. Iza moa Josoa? I Josoa ilay olona niezaka foana nanakaikikaiky an'i Mosesy dia nanalavitra ny vahoaka. Misy fizarana mihitsy atao amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tandany. I Mosesy sy Andriamanitra dia ny zanak'Israely sy ny fimonomononana. I Mosesy sy fanaovana sitrapon'Andriamanitra, fanekenan'Andriamanitra, fankataovan'Andriamanitra, firesahana amin'Andriamanitra, fianonan'Andriamanitra sy ny zanak'Israely aty amin'ny ilany sy ny fimonomononana sy ny fandavana an'Andriamanitra. Alleluia. Eo ampovoany misy an'iza? Eo ampovoany misy an'i Josoa. I Josoa ilay tsy mbola nanana ny niveau an'i Mosesy. Fa nefa kosa efa tsy teny amin'ny vahoaka intsony. Miakatra ny tendrombohitra Mosesy 70 andro sy 70 alina. I Josoa tompoko tsy niaraka tamin'ny olona nivavaka tamin'ny tsy nanamboatra ny omby lahy volamena. Fa i Josoa taiza malaza ny tena andro teo atenatena ny tendrombohitra. Mosesy, Andriamanitra, Mosesy, Josoa dia ny vahoaka, ny Arona sy ny vahoaka. Zany hoe raha ny tena marina mbola tokony Arona aloha nisy olona Mosesy. Hitan'Andriamanitra fa tsy mendrika Arona. I Arona vao navela rery niaraka tamin'ny vahoaka dia nitarika ny olona nanompo samby. Zany hoe tsy ohatra tsara i Arona. Reto olona reto ny zanak'Israely dia tsy maintsy misy olona mitarika tahaka ny ondry ihany. Tsy maintsy misy mpiandry-ondry mitarika. Raha Mosesy sy Arona niala niainga andeha ho any Egypta mahavariana fa i Josoa no nodidin'i Mosesy. Satria maninona? Araka ilay teny tao amin'ny Timoty faharoa teo. Mahafinaritra ilay Timoty faharoa, toko faharoa teo, 2:2. Fakitsinge Solomany famporisihana ny Timoty aritra tsara na dia azo mpahoriana azy. 2:1 Timoty faharoa toko faharoa. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy, ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehany vavolombelona maro dia atolorin'ny olona mahatoky izay ahay hampianatra ny sasany kosa. I Arona tsy mahay mampianatra an'izany. Tsy azo ametrahana an'izay andraikitra izay Arona. Efa hita teo aloha zany zavatra izany. Notsapain'Andriamanitra i Arona, najanona niaraka tamin'ny vahoaka. Vetivety Arona dia nahita Andriamanitra hafa. Ary izy mihitsy ny namboatra an'ilay omby lahy kely volamena. Donc zany tsy compte i Arona.
Andriamanitra tsy maintsy mitady olona rehefa tsy ampidirina any Mosesy. Hiditra mantsika rehefa hoe inona fa manino Mosesy ny tsy mety izany. Zao ry havana, i Josoa dia efa niezaka foana nanakaikikaika any Mosesy. Resaka tamin'Andriamanitra tao tendrombohitra i Mosesy dia i Josoa n'iny teo tena ny tendrombohitra nanomboka niaino ny feon'Andriamanitra avy lavitra. Manomboka niala tamin'izao tontolo izao na dia mbola tsy tena izy aza. Mety mbola tsy nanana fahamasinana ny ilaina izy. Mety mbola tsy nanana ny fahalalana ny ilaina izy. Mety mbola tsy nanana ny fahamatorana ny ilaina izy fa efa nianatra izy. Ry havana, naiza toerana misy anao, na inona toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Halleloja. Aza kivy ny mianatra miaraka amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe mianara amiko. Tsisy manakana antsika tsy hianatra ao amin'Andriamanitra. Ninona toerana misy antsika ry havana malala. Halleloja. Dia inona ny vokatry ny fanarahan'ny Mosesy i Josoa ny Mosesy? Nahazo ny andraikitra tokony any Mosesy izy. I Josoa dia ohatra tsara. Satria Josoa dia nahita tsara ny zavatra izay nataon'i Jehovah tamin'ny zanak'Israely. Hitany masony. Tadidiny tsara. Dia tonga dia tsy nakalavitra Mosesy. Andriamanitra tonga dia nanendro hoe io tendrena. Io tendrena. Fa io ahay ampita ny zavatra izay tokony ampitaina. Io tia anao izy Andriamanitra. Andiny 17 dia nitaraina tamin'i Jehovah tamin'izany andro zany ka nanao hoe Jehovah Tompo, ianao vonane tamin'ny mpanomponao ny falebiazanao sy ny tananao mahery. Fa iza misy Andriamanitra ny an-danitra na etỳ an-tany izay mahay manao tahaka ny asanao araka ny asanao sy ny herinao. Aoka mba andeha hita ny tany soa izay any tafon'ny Jordana dia ilay tendrombohitra tsara sy Libanona. Mampalahelo ry havana izany hoe Mosesy midoy miangavy amin'Andriamanitra mba hiditra ny tany Kanana. Nefa ny olona netiny hiditra ny tany Kanana. Tsy mora ny andraikitry ny mpitarika ry havana. Tsy mora ny andraikitry ny mpitarika. Tena teneniko anao zany. Le mpitarika zany tsy nitsahatra ny ado an'ireto olona ireto. Ireto olona ireto tsisy atao tsy nanafotoana an'le mpitarika. Fa jerenao tsara. Le mpitarika ny tsy hiditra iny. Ninona? Tsy nisy tian'Andriamanitra ohatran'i Mosesy ireo olona ireo. I Mosesy dia voalaza fa olona tsara fanahy indrindra. I Mosesy tsy nomonomonina tamin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely no nomonomonina. I Mosesy niresaka tamin'Andriamanitra. Ny zanak'Israely ny avy namina tamin'Andriamanitra. I Mosesy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny zanak'Israely nanohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa i Mosesy mbola miangavy aloha mba hiditra ny amin'izay hidirany ireo. Adidy sy andraikitra ngezabe. Tena azo lazana hoe taolana ho an'ny olona mpitarika io zavatra niainan'i Mosesy io. Fa naninona ary Mosesy ny miangavy amin'Andriamanitra mba hiditrany. Fa maninona ary ny tsy tonga dia miditra fotsiny. Satria tezitra amin'ny Andriamanitra. Andiny 420. Fa tezitra tamiko Jehovah no ny aminareo ka tsy nianoa. Deo Jehovah tamiko. Aoka izay fa aza miteny tsony amin'izany zavatra izany ianao.
aza miresaka momba n'izany tany kanany zany amiko kory ianao sady tezitra zao fa nanina Jehova ny tezitra nomeritoko faharoa nomeritoko roapolo vakiko aminao a ny nomeritoko faharoapolo andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ary tamin'ny volana voalohany dia tonga tao an'efitra Zina zanak'Israely dia ny fiagonana rehetra ary mitoetra tao Kadesy ny olona ary maty tao Miriam maka ny leviny tao ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy iodina amin'ny Mosesy sy Arona à chaque fois zany misy problème dia nitodika hamono an'ny Mosesy foana ianao ninona zany zavatra mitranga dia mitodika any foana ny vavabasy na misy zavatra hafa mitranga ry ny rano ny tsisy dia ny vavabasy mitodika amin'ny Mosesy ny mofo ny tsisy dia ny vavabasy mitodika amin'ny Mosesy lavitra ny lalana mitodika any amin'ny Mosesy misy problème mitodika any amin'ny Mosesy misy mikite groupe mitodika any amin'ny Mosesy misy programme groupe mitodika any amin'ny Mosesy misy zavatra mitranga ny ambadimbadika any mitodika ny vavabasy dia mitodika amin'ny Mosesy isan'andro isan'andro dia iodina miambona iodina amin'ny Mosesy izy dia nila tamin'ny Mosesy ny olona ka nyteny hoe inay zay mba maty nafatany amin'ny nafatesany lalàna eto anatrehan'i Jehova fa nahoana no nitondra ny fiangonan'i Jehova ty tany tefity ianao mba afantanesy ny ombona eto ohatrany hoe Mosesy indreny no nitondra ny zareo voako ho faty fa Mosesy tsy tezitra tamin'izany mba tena iriko mihitsy zany toe-pony Mosesy zany tsy toe-pon'olombelona nge zany ry amany fa toe-pon'olona efa hiakatra tsy ho ely zany fa teneniko anao ary nahoana nitondra ny any Egypte ianareo napiditra any amin'ity tany ratsy ity tany ratsy ony tsy misy voazavatra na aviavy na voaloboka na boka vedanitra sady tsy misy rano sotrony dia niala tena trena fiangonana Mosesy sy Arona eo anoloan'ny barabarana tamin'ilay fianana dia nekoa dia nisy eo tamin'ny voninahitra teo tanao mahafinaritra amin'ny fiainan'ny Mosesy ny olona tsy manao ny ataony fa isaky mitodika any amin'Andriamanitra izy ny olona mitodika amin'ny Mosesy Mosesy tsy mitodika amin'ny olona fa voadona avy amin'ny Mosesy dia lasa izy makany amin'Andriamanitra izy dia mitodika amin'Andriamanitra izy dia izao mahafinaritra ampahitan'Andriamanitra azy ny voninahiny raha zany moa Jehova tsy mbola mampiseho ny voninahiny koa aiza moa zany ny tany alehan'ny Mosesy ary ny tsy makivy ny mpitarika sy ny mpanompon'Andriamanitra dia ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy io ataony amin'ny mpitarika io na inona nataon'ny olona tarihana ny mpitarika ka olona mbola miara-mandeha amin'Andriamanitra zany mpitarika zany tsy mila mitodika amin'ireo olona ireo koa izy fa mitodika any amin'Andriamanitra izy dia isehony voninahitra Andriamanitra teneniko anareo nareo rehefa mivavaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra misy fomba fiteny hoe vato nitonanao ahy ihany nanao vaokotrano tena zany mihitsy aleo anenjika izay anenjika aleo hiteny ratsy izay hiteny ratsy aleo anozona izay anozona fa tao amin'ny baiboly ngeravana ka ny zanak'Israely nozonina vao meny tahin'Andriamanitra vaky vava ngerava ny Balamy efa rahaseho Balaka nanozona ny zanak'Israely dia niteny raha manozona andreo dia vao me tahin'ny tompo ireo mafy sy sarotra ny adidin'ny mpitarika fa nefa kosa Andriamanitra tsy mamela azy rery ihany tena ampahirezako anareo zay fa raha Andriamanitra mamela an'ireo rery efa elo ireo ny lasa adala dia niala teo amin'ny fiangonana teo amin'ny fiangonana Mosesy Arona dia nao eo amin'ny vavadiny tramin'ilay fiaonana dia nekoaka indray dia niseho tamin'ny voninahitra Jehova ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka hoe alao ny tehana sy ny tena ka vorinao sy Arona lalànao ny fiangonana ary mitenena eo anoloan'ny eo amin'ny vatolampy eo masony mba hampiboboka ny ranony izy dia hampivoaka rano an'ny olona avy tany amin'ny vatolampy ianao ka dia hampisotroky ny fiangonana sy ny biby fiompony zay zany ny mission tonga eo anoloan'ilay vatolampy dia miteny hoe mamoa rano zay fotsiny dia raha ilay Mosesy niteny avy eo amin'ny atrehan'i Jehova araka nodiny azy dia nivoria Mosesy sy Arona ny teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy mialory-piodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahany rano anareo
Ary Mosesy tena nainga amin'ny tanany ka nitsapoka ny vatolampindro tamin'ny teny tena teny boboka be deabe ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiobana. Andininy faharoambe folo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ianareo anamasina eo maso zanak'Israely dia tsy hitorezo fiangonana zao any amin'ny tany izay omeko azy ianareo. Ity ny ranon'ny Meriba izay nilainy ny zanak'Israely ady tamin'ny Jehovah ka nisehoan'i Jehovah ho masina tamin'ny nataony taminy. Zao ny zavatra nitranga. Tsisy rano dia monomonina ny olona. Zay ohatrao teny marary ny azo tao. Tena teneniko anareo fa ny fihetsiky Mosesy teto tena fihetsikitsika olombelona. Zao fihetsiky Mosesy teto, zao zavatra nitranga tamin'ny Mosesy teto. Ninjehan'ny olona izy hoe aiza ny rano, tsisy rano, tsisy rano. Avy niona tamin'ny Jehovah izy, niteny Jehovah hoe io ny rano. Tenena amin'ny vatolampy. Hitanareo, toetratsika olombelona zany hoe nisy olona nanenjika anao tamina zavatra ohatra. Very le zavatra teto. Dia anao ny ampangain'ny olona eny nangalatra an'ilay izy. Dia raisiny hoe hita iny tahaka ny ahoana moa ny fitenenanao ny olona rehetra izay niteny teo fa ianao no nangalatra an'iny. Azoko antoka fa tena tsy manginona antsika fa miteny. Toetran'olombelona ny toetran'ny Mosesy teto. Io aloha izy Mosesy ny zahatra ny mememona fa tonga ihany ananareo androany. Tonga teo amin'izay izy. Sady ny tema melolo-piodina mitezitra izy, tena tezitra izy. Ty le zavatra nitavatapainareo anazy izy, ty le zavatra nymononareo tamiko. Melolo-piodina, moa amin'ity vatolampy ty fa nampivoahany rano anareo dia nikapohany indroa izy. Dia tezitra Andriamanitra. Inona natezitra an'Andriamanitra? Tsy tokony nokapohana le izy. Mahavaly ny aravana. Fa tsy karakaraky ny mahakaiky antsika an'Andriamanitra. Io zao dia nanina zao raha nikapohana. Raha ho zao nikapohana tsy nanina. Fa i Mosesy tsy manana droit ohatry ny olona. Satria Mosesy olona isehony voninahitra Andriamanitra. Kapohany indroa le izy. Zay dia ampy natezitra an'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy niteny hoe kapohy. Andriamanitra niteny hoe teneno. Ry vatolampy ny voan'ny rano. Fa noho ny fahasosorany, fahatezerany Mosesy tamin'ireto olona ireto, ho valiny fimonomonona sy ny fanenjehana sy ny fitoraham-bato ataon'ireto olona ireto, dia tafakapoka an'ilay vatolampy Mosesy. Io tompoko ny antony tsy nidirana izany i Mosesy tany amin'ny tany Kanana. Noho izy ve nitsangajanga ve Mosesy? Nangala-bola ve Mosesy? Nanao akeliny ve Mosesy? Nifosafosa olona ve Mosesy? Tsy fantatro avy, tsy nanao an'izany rehetrarehetra izany izy, fa nikapoka indroan'ilay vatolampy noho n'inona? Noho ny fahatezerany tamin'ireto olona reto. Ireo olona ireo tsy tokony hisitrany tany Kanana na ray ary. Fa nataon'ireo dia nitondra fahasorenana sy fahasoros zany nitondra ratrapo ho an'ny Mosesy foana. Fa Mosesy ny tsy miditra amin'ny tany Kanana. Zany ny tena antsika rehetrarehetra. Naiza misy anao. Na eto amin'ny fikambanana misy anay anao na any amin'ny toerana misy anao. Dia za mananatra anao. Aza manao izay mampalahelo mpitarika anareo. Fa raha isehony voninahitra Andriamanitra izy, aza mitondra fatafitoerana ho an'ny pasteranareo raha mbola azonareo referina. Raha mbola azonareo referina. Matetika tsika raha manoloana président am-pokotany, azo solitra président am-pokotany manao ino dia manao certificat de résidence. Tsy samy manino tsika, tsy samy teteny. Ny pasteratsika vao manao zavatra, tsy olana amintsika mihitsy miteny zavatra marary an'izy ireny. Tsy olana aminao mihitsy tonga dia mandray telefônina tonga dia miteny amin'ny pasteranareo. Pastera. Za tena miteny antsika rehetra hoe noho ny fanafitohinana izay nataontsika
ho an'ny mpitarika atsika dia tadidio fa ny mpitarika atsika eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitovy aminao raha samy tezitra ary nareo. Raha rehetra zanak'Israely reto nitezitra eo anatrehan'Andriamanitra nankapoka indimy an'io vatolampy io ary tsy naninan'Andriamanitra. Mihoatra noho izany ary nataon'ireo nanompo sampy aza nataon'ireo fa mbola nomen'Andriamanitra rariny. Fa i Mosesy hoy ten'Andriamanitra arakaraky ny zay be fahalalana be fahoriana. Zay hainao ihany no hanadinana anao. Azonao? Kapoka indroana vatolampy tsy nidiran'i Mosesy tany amin'ny tany Kanana satria nahatezitra an'Andriamanitra. Dia mamperitreritra hoe inona moa ny fahadisoan'i Mosesy Andriamanitra? Inona moa ny fahadisoan'i Mosesy tamin'izany? Dia mitodika ny fanontaniana tsisy fahadisoan'i Mosesy fa ny fahadisoan'ny olona no nobaben'i Mosesy tsy nahitany ny tany Kanana. Hoy ten'Andriamanitra hoe fa tezitra amiko Jehova ny aminareo ka tsy nihaino amiko tsy nihaino ahy izy. Dia ohatry efa tamiko aoka izay fa aza miteny amiko tsony ny amin'izay zavatra zany ianao. Miakara eo tapon'ny pisika ianao ary atompazo ny masonao miankanefana sy miatsinanana ary mialatsiro sy miatsinanana ary aoka hijery ny masonao. Fa tsy hita izany Jordana izany ianao. Miakara eo Pisga. Pisga dia tendrombohitra avo indrindra teo amin'izany toerana izany. Ahafahana mitazana ny manodidina. Azo antoka fa tao amin'ny tanin'ny Israely dia io Pisga io ny tendrombohitra anisan'ny avo indrindra. Ny teny amin'ny sommet, teny amin'ny top, teny amin'ny tapony. Nentin'Andriamanitra niakatra teo amin'ny tapony izy. Ninalehany teo hijery ireo retanana. Ny dikany hoe Pisga dia fizarana fahavakisana azo ilazana ny teny hoe Pisga daholo. Nentin'Andriamanitra niakatra teo tapon'ny Pisga izy. Teo no nizara ny fiainan'ny i Mosesy. Teo no nizara ny fiainan'ny Mosesy ravaka malalaka. Nampahitan'Andriamanitra azy ny faratapony teto amin'ity tany ity. Ny faratapony teto tany dia nitsahan'ny tongotr'i Mosesy teo tapon'ny Pisga. Za tena mitenenanao amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao io tsy maintsy ho tonga eo amin'ny tapon'ny Pisga. Tsy maintsy hanitsaka an'izany tapon'ny Pisga zany ianao raha mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra ary raha mbola manompo an'Andriamanitra ianao. Tsy maintsy ampijoroan'Andriamanitra tapon'ny Pisga io fiainanao io. Tena ataovy amainina mihitsy zany. Raha tavatsapa mihitsy ny fiainanao amin'izao fotoana izao hoe le fiainanao anatin'ny andro mahory ianao mihitsy ianao. Ohatra anatin'le fiainana tena ohatry ny tena tsy mety aminao, ohatry ny fiainana mampalahelo kely, ohatry ny rovinano izy ianao vao tapaka. Amin'ny anaran'i Jesosy melohan'ny ialànao eto amin'ity tany ity, tsy maintsy hoentin'Andriamanitra hitsangana eo tapon'ny Pisga io fiainanao io. Io fiainanareo potipotika ohatry ny tsy hita hoe rovina intsony vao hialina. Raha mino sy matoky ianareo, tsy maintsy hoentin'Andriamanitra ataovy ny sitrapon'Andriamanitra. Tiavo Andriamanitra, tsy maintsy hoentin'Andriamanitra hitsangana eo atapon'ny tendrombohitra Pisga ianao. Ary eo ny ampizara ny fiainanao. Isy fizarana, isy fahavakisana. Eo no misy fisarahana amin'ny fiainanao hoe tapon'ny Pisga. Ataon'Andriamanitra nitsangana teo izany nasian'Andriamanitra mitazana. Hitanao reo ny tany meko ny olona fa ianao tsy makany. Fa makay zany ianao e. Zao ray avana malala. Nakay zany Mosesy. Volazan'ny ten'Andriamanitra fa i Mosesy dia tsy hita ny fatany mandrakity ny androany ary tsy hita ny fasany. Nakay zany Mosesy dia voalazany nanambavitsika teo fa Mosesy dia niara-niseho tamin'ny Eli. Rehefa niova tarehy teo tendrombohitra Jesosy, Mosesy sy Eli niaraka taminy teo. Eli dia mazava ny efa rano fa nentin'Andriamanitra niakatra velona ray an-danitra. Inona zany ny zavatra mampitovy an'ireo telo lahy, Jesosy dia Eli sy Mosesy, dia ny fiakarany velona any an-danitra. Alleloia! Niakatra velona any an-danitra Mosesy. Zany hoe zao zany ny zavatra tiako hatongavana aminao. Noho ny nataon'ny zanak'Israely tsy natongavany Mosesy,
tany amin'ny tany Kanana. Fa nanoman'Andriamanitra ny tsara indrindra, inona moa ry havana zay tany Kanana raha miohatra amin'ny lanitra, tsisy dikany zany tany Kanana zany. Zany hoe sahedena zany tsisy dikany zany miohatra amin'ny tany Kanana, miohatra amin'izany lanitra zany ry havana. Nentin'Andriamanitra niaka teo Pisga izy, ny faratapony eto tany omeko anao, apahitako anao zany faratapony eto tany, fa manomboka eo ianao, aleo reo handeha hitrany amin'ny tany Kanana reo, efa nampanantenaiko an'izany reo. Za tsy Andriamanitra mpanay, andao izy makany. Fa ny ianao mijery fotsiny ianao dia hoentiko any amin'ny tsara lavitra. Halleloia. Misy vidiny kely avy ny fanaovana tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra io. Misy varosoa ny mpanompon'Andriamanitra ke ao ambadika fanarana an'Andriamanitra. Aza mampahery ny mpanompon'Andriamanitra androany, na misy mpanompon'Andriamanitra voahenjikenzika eto, voahenjika ny lava. Tsy aza atao makivy anao zany. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra mitsangana eo amin'ny tapon'ny Pisga io tongotra eo, raha ty matoky an'Andriamanitra. Halleluia. Vita ny passation. Na tena efa nataon'ny Mosesy mihitsy hoe ny zavatra tena rehetra tena essentiel, ny zavatra rehetra tena tokony hafahana mitarika andreo, ny fahendrena rehetra nomen'Andriamanitra azy, napitany tamin'ny Jordan, tamin'ny Josua ry havana malala. Ary mialohan'ny andehanany dia mbola zao andininy Deutéronome 4 dia zao fampirisihan'ny Mosesy ny Israely mba hazoto mitandrina ny lalàna. Izany hoe Deutéronome araka ny teny ranabavitsika teo dia hoe famerenan'ny teniny dikan'izany Deutéronome. Ny Deutéronome no mamarana ny atao hoe Pentateuque. Dia ireo boky anankidimy voalohany izay soratan'ny Mosesy: Genesis, Exodus, Leviticus, Numéri dia Deutéronome. Ny Deutéronome dia famerenana ny zavatra izay voalaza tao anatin'ireo boky efatra ireo mba hanamafisana orina. Ary Mosesy tsy namambany zavatra an'izany. Fampirisihan'ny Mosesy ny Israely mba azoto hitandrina lalàna, efa andeha izy, efa tena vita ny passation, efa tsy tompona andraikitra intsony izy, fa mbola nanentana ny olo izy andininy voalohany. Ary ankehitriny ry Israely eo, eno ny didy sy ny fitsipika izay ampianarako anareo arahinareo mba ho velona nareo sy hiditra amin'ny tany sy andovan'ny tany zomen'i Jehovah. Aza ampianareo ny teny izay ampianarako adidiko anareo, ary aza nesorana fa tandremo ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo amin'izay ataonareo. Halleluia. Efa ambaraky ny efa hijanona izy, tokony tsy problème intsony, fa mbola tsy mandry ny sainy ary ny teny izy asa dino ny didin'Andriamanitra izay nampianarin'Andriamanitra. Na dia tsy handeha intsony ary izy, nampitainy tamin'ny Josua ny zavatra rehetra. Nampitainy tamin'ny Josua ny zavatra rehetra. Fa na izany azy dia mbola tsy vitany ny tsy ampisavany anazavany olona. Amin'ny mahafamerenanteny azy dia ny zavatra voalaza rehetra tany aloha, ny lalàna, ny didy, ny fitsipika, ny fitondran-tena raha tokony nompan'Andriamanitra naveriny Mosesy tao amin'ny Deutéronome, famerenanteny. Ozy Mosesy hoe tena mbola manamana, mety mbola tsy ho vitanareo zany. Revana malala. Raha atao jery fijerena ranofo dia mankivy manompo an'Andriamanitra, satria mba nandeha any Mosesy nefa mba nanao zay ho afany any, nampanantenany olona ny tany Kanana, fa tsy hiditra. Fa raha jerena amin'ny maso ara-panahy dia zao revana malala, zany tany Kanana zany tsisy dikany, miohatra amin'ny ao ambony ao, miohatra amin'ny fiainana mandrakizay ao an-danitra ao. I Mosesy dia nalaina. Halleloia. I Mosesy ry havana, ry havako malalako, dia nentin'Andriamanitra direct tany an-danitra izy. Zany hoe ohatran'ny hoe tezitra tamin'ny Andriamanitra, fa nefa ny tena marina amin'ny Andriamanitra masika be ronoina io Andriamanitsika io.
ohatrany mody Andriamanitra tezitra teto no nyteny hoe tsy hiditrany ianao. Ohatrany hoe misy ray aman-dreny zany a dia manana ren'le tomobile kely vita amin'ny hazo reny ny zanany, kilalao kely, dia ny sorona tsy meko anao ty dia vao andeha hitomany le zaza fa itiany meka te meny le kelo tena tsara tarebe tena amin'le tena izy. Ohatrohatr'izany io le avana, ohatrohatr'izany ny zavatra mitranga teto izy Andriamanitra hoe tsy hiditrany ianao fa nefa kosa navita betsaka ianao, tonga dia toko makany amin'le tena tsara indrindra ianao. Mijerena tamin'ny mahasoram-panahy dia tsisy sambatra ohatran'ny Mosesy, ny olona hafa ny nalahelo tena mafy za manompon'Andriamanitra, tsy riavana, mahafinaritra manompon'Andriamanitra ary tsy mahafaty antoka ny mitandrina izay didin'Andriamanitra. Lasany an-danitra Mosesy. Ny toy ny diany zanak'Israely niaraka tamin'i Josoa, i Josoa indray no nizakan'ireo toetra ratsy ny zanak'Israely. Fa ny Mosesy vitatra eny azy. Ohatriny teketika ny paozin'i Mosesy. Mahita ny Josoa lasa tena mahereza ary zandry ary nampaherezana izy nampaherezana Josoa satria fantany toetran'ireo zanak'Israely ireo. Tsara fantany ny toetran'ireo zanak'Israely ireo. Tozy izy Mosesy mahereza zandry, mahereza fa vitany anahy. Courage ianao. Vitany Mosesy, tsy miditra ny ampasana Mosesy, fa nalain'Andriamanitra hoe vitany anjaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho fitaitsika ny anjarantsika eto amin'ity tany ity. Engany halleloia. Ny zavatra izay mba zaraina eto ho amin'ny fotoana mety tsisy zao fandara zao intsony, mety tsy aiza zavatra mitranga, zaho manapatra anareo an'izany foana. Fa raisiny no rely, halleloia, dia toy ny fahamarinana. Raisiny no rely dia anary ny olona. Raisiny no rely avy amin'ny Mosesy dia tena ampianarin'ny olona ny marina. Dia ampianary itian'Andriamanitra ny olona ary ampianary hitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa men'Andriamanitra anao zany anjara didy ngezabe zany. Ny anjaranao mampita, avitanao ny azakazakao any an-danitra ny fotoana riavana marara. Androany koa mananatra anao hoe tandremo ny didin'Andriamanitra. Ekeo akatoavy fa eo no mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Samita iny tompontsika rehetra hivavatsika aorian'ny direct. Halleluia. Ataova sitrapon'Andriamanitra ry havanana. Ataova sitrapon'Andriamanitra.
bebaka rehefa noraisinao rehefa avy ny bebaka satria tsara ianao tena tsara ianao tsara Andriamanitra ry havana satria ty ay ianao tinolotra ka misy saponao sotra Jesosy Andriamanitra manolay ravana malala dia mataovy maminao ihany koa sadaina Alleluia. So resika an'Andriamanitra ry havana zany mahenona Jesosy ndao raha antsika bavaky zany toriteny zao androany ianao raha mihaino an'ity fandarana ity havana dia teteny aminao aho hoe misy fahasoavana tian'Andriamanitra ao raisinao manokana ary ny ten'Andriamanitra zay renao rehetrarehetra hatramin'izay ry havana tena ataon'Andriamanitra zay mba hitazonany ianao. Alleluia. Teneno androany hoe za Jesosy androany tsy hitako aza amin'ny tany Kanana ny mahafaly ahy Jesosy dia ro hoany an-danitra mihitsy. Alleluia. Ny tsara indrindra ny tian'Andriamanitra ho manana anao. Teteny aminao ary havana androany nametran'Andriamanitra didingezabe ianao aza kivy ataovy foana io na inona mety fanenjehana mety mahazo anao sakatsakany isan-karazany ataovy foana fa Andriamanitra ke mahita an'io hoe Andriamanitra ke mahita anao hoe ary Andriamanitra tsy tezitra aminao. Aiza moa ny efa rahantsika ry havana malala raha ny olona manenjika antsika moa Andriamanitra koa manenjika antsika fa manana maso mijery io Andriamanitra manana maso mijery io Andriamanitra io ry havana hita nanaovan'ny zanak'Israely amin'ny Mosesy
na dia Mosesy nikapoka an'io zavatra eo ary ngeravany nokapohany vatolampy fa dia verinao fa Andriamanitra sarivongana ve io Andriamanitra io ka tsy andinika ny antony natonga Mosesy nanao an'izany ry havana avy aiza ny fatafitohinana fa Andriamanitra kosa dia mitazona ny teniny ary Andriamanitra dia tena hoe mametraka amin'ny toerany amin'ny maha-Andriamanitra azy. Andriamanitra dia mametraka ny toerany ry havana amin'ny maha-Andriamanitra azy dia mitana ny voninahiny Andriamanitra ary tsy navelany raraka ny maha-izy azy. Dia tsy maintsy niseho ho tezitra tamin'ny Mosesy izy hoe za nge tsy niteny hoe kapohy fa za niteny hoe hiteneny ny vatolampy. Nefa na dia tezitra aza Mosesy Andriamanitra tsy any amin'ny afo be Mosesy amin'izao fotoana izao ry havana tsy any amin'ny afo be Mosesy fa te hiteny anao ahako. Any an-danitra Mosesy fantatr'Andriamanitra fa olombelona Mosesy ary fantany ny zavatra mafy izay natrehany. Aza kivy ianao na manenjika anao ary ty izao tontolo izao ity ataovy ny sitrapon'Andriamanitra tiavo Jehova Andriamanitra aza ataonao manahakana ny fanompona an'Andriamanitra ny mety fihevitry ny olona ny mety fahitan'ny olona fa Andriamanitra manana ny fahitany sy ny fijeriny anao. Inona izay tany Kanaana tsy ho hita ry havana raha ny lanitra nomena antsika. Atao fifaliana ho anao androany tsy ny voka-tsoana ny fankasitrahana ataon'ny olona fa atao fifaliana ho anao androany hoe za nanao ny sitrapon'Andriamanitra, za manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ampy antsika izay ny atongavantsika ny an-danitra fa tsy ny 19 sy ny 20/20 omen'ny olona atsika ry havana. Za mampiry anao mihitsy androany tsy ny j'adore sy ny j'aime ny olona no hoe karahantsika ny an-danitra fa ny fankasitrahana avy amin'Andriamanitra rehetra. Mahirehisika rehetrarehetra misaotra Jesosy misaotra ny amin'izany teny izany fa nampahery anay ianao Jehova Andriamanitra. Dia laza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako teto nefa raha izay rehetra voalazako ihany ny tanteraka eto dia maty antoka izy satria kely ny fisainako fohy ny fahatakarako. Jehova Andriamanitra ohatra lavitra izay neritreretindreto mpanomponao rehetrarehetra eto anie ataonao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Dia misaotra indrindra Jehova Andriamanitra dia raha saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay ary dia vosi-satana dia afatro amin'ny ranao Jesosy tsy afaka hitsanika na dia litera ray tamin'izay nafafy teto tamin'ity androany ity. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao an'ny firenena dia ampandrosotsika na vavintsika nambinina ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo ary navavi nambinina anao ny fitenena. Mbola misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny teny izay nomenao anay androany. Tena teny velona sady teny mahery tokoa ny teny izay nomenao nampaherezana anay androany Andriamanitra. Dia tena misaotra ny amin'izany teny izany Jehova Andriamanitra fa tena hoe tsy taky ny fanomena izao tontolo izao tokoa ny fanomenao Jehova Andriamanitra fa tena hoe hafa mihitsy ny teny izay omenao, hafa mihitsy ny fanomezana izay omenao Jehova Andriamanitra. Dia ny sakafo ny fanahy Jehova satria sitrakao dia sitrakao Jehova Andriamanitra ny avonjany fanahinay ka izay no mahatonga anao manome teny ho anay isan'andro mba ho fananarana anay. Dia misaotra anao ihany koa izany amin'ireo zanakao izay nampitondrainao an'izany hafatra izany Jehova Andriamanitra. Mankasitraka fa tena manana tombony izay Jehova Andriamanitra ary marina tokoa Jehova Andriamanitra fa tsy nadika any amin'ny tany Kanaana Mosesy. Tsy hoe tsy tianao izy Andriamanitra fa tena tianao izy
satria zanaka tiana tokoa Jehovahandriamanitra no anarina ary tsy naratsakazo. Dia izay koa Jehovahandriamanitra dia tena manaiky ny fananaranao, manaiky izay ho ahitsinao Jehova, manaiky izay ho tantaranao satria raha tsy manaiky ny fitantananao sy ny fandisianao izay Jehovahandriamanitra dia ho reraka eto foana andeha any amin'ny lalana izay tsy tokony ho aleha Jehovahandriamanitra. Fa ianao Jehovahandriamanitra isan'andro dia mananatra anay, manitsy anay ny fitiavanao izany Jehovahandriamanitra tena hoe lehibe ary tena hoe mahasarika anao izay satria vidin-dran'i Jesosy Kristy zanakao, namoizanao an'i Jesosy niala tao amin'ny lapanao ary nanetry tena ho tonga tetỳ aminay, ho tonga olombelona, nanao asa famonjena, nanao ny aliansa taminao Andriamanitra mba ho farafitiavana anay, ho fanavotana anay. Ka izany mahatonga anao tsy ratsakazo aminay Jehovahandriamanitra fa mananatra foana ianao. Dia misaotra ny amin'izany fitiavanao izany Jehovahandriamanitra. Tena misaotra fa zanaka tiana marina izay ary zanaka malala anao izay Jehovahandriamanitra. Mbola eto koa Jehovahandriamanitra androany mijoro eto anatrehanao, mitondra-bavaka ny firenena dia Madagasikara izany. Dia efa fantatrao izany Jehovahandriamanitra. Isan'andro hoe Jehovahandriamanitra dia tsy mitsahatra mitondra-bavaka ny firenenay Jehovahandriamanitra. Entina hiambavaka foana ny firenenay satria fantatra fa ianao Jehovahandriamanitra no manao zavatra tsara ho an'izany firenena izany. Mahay manafoana ny asan'ny Satana ao anatin'izany firenena izany ianao Jehovahandriamanitra. Mamindrafo amin'izany firenena izany ianao Jehovahandriamanitra. Hitanao zavatra ao amin'ny firenenay Jehovahandriamanitra izay miariary toy ny vaiakandrona Jehovahandriamanitra. Misy olo marina ihany koa Jehovahandriamanitra fa ianao anie mbola ampitombo hery an'izy ireny tsirairay avy ary mivavaka rehetrarehetra izay asandratra Jehovahandriamanitra ho anao, eo anatrehanao, ho an'izany firenena izany Jehovahandriamanitra dia tonga eo anatrehanao izany. Hoentin'ny anjelinao amin'ny vilia volamena manoloana ny seza fiandriananao izany Jehovahandriamanitra. Angatahana ny fanimasinao Jehovahandriamanitra, andoro izany toy ny bavaka izay hoentina isan'andro izany Jehovahandriamanitra. Ho fifonana ho an'ny firenena io Jehovahandriamanitra. Ary mbola fisaorana ihany koa Jehovahandriamanitra satria fantatray fa miasa ianao mba hatsika misy zavatra tsara ataonao amin'ny firenena io Jehovahandriamanitra. Ka angatahana ny fanimasinao tena hoe andoro toy ny bavaka izay noentinay hatramin'izay ho manimpofona angasitrahanao Jehovahandriamanitra. Raha misy madio anay Jehovahandriamanitra dia mangataka fifonana sy famelana aminao izay Jehovahandriamanitra satria mety tsy mendrika izay Jehovahandriamanitra mijoro eo anoloanay, eo anoloanao fa izany tsy famendrehanay izany Jehovahandriamanitra no entinay eo anatrehanao, entinay ihany koa mifona ho an'ny firenenay Jehovahandriamanitra, mamindrafo an'ny firenenay, mamindrafo an'ny vahoaka Jehovahandriamanitra, mamindrafo an'ny olona tsirairay avy Jehovahandriamanitra satria tsy misy marina Jehovahandriamanitra fa tena hoe ezaka ny zavatra tsy araka ny sitraponao Jehovahandriamanitra. Tena tsy voatanisanay intsony izany Andriamanitra fa ianao no malala mihoatra noho izay ary samy zavatra izay miafina indrindra tsy hitanay Andriamanitra dia hitanao izany. Ka indray tsy hoe Jehovahandriamanitra mbola miompy po, mbola tsy ho reraka izay fa mbola hitondra bavaka na firenena izany. Mandra-piavinao Jehovahandriamanitra, mandra-piavinao eny amin'ny rahoalanitra. Ary na isy fitsara na tsisy fitsara ny Jehovahandriamanitra dia izay atoky anao foana ary izay fikitra aminao foana Jehovahandriamanitra. Tsy ala aminao izay fa tena hoe hifikitra mandraka hariva eo anatrehanao sy Jehovahandriamanitra. Tsy ireny tonom-bavaka Jehovahandriamanitra. Tsy manana volamena izay Jehovahandriamanitra, tsy manana zavatra sarotra izay fa mivavaka no hany mba atolotray evanay isan'andro ataonay fanafy eo ambonin'ny altaranao Jehovahandriamanitra, eo ambonin'ny altara masina Jehovahandriamanitra. Izany no solona aterinay ho anao isan'andro Jehovahandriamanitra. Amalisia ny vavakay Jehova, ankasitrao ny vavakay ary misy nahasolapaka amin'ny vavaka ka voatompo dia angatahako ny famelana avy aminao Jesosy Kristy, diovy amin'ny ranao, fafao amin'ny ranao izay mety nahasolapaka anazy Jesosy malala ary apetraka eo am-pelantananao feno izany vavaka izany. Ianao anie atotosa sy atateraka ny zavatra rehetra Jesosy Kristy ary ianao dia mbola manelanelana anay amin'Andriamanitra foana ary mbola manelanelana amin'Andriamanitra ihany koa ianao noho amin'ny firenena io Jesosy. Mbola misy zavatra tianao atao amin'ny firenena io, matoa mbola tsy haringanao io firenena io Jesosy.
mbola misy zavatra tianao hatsanganao, mbola misy zavatra tianao hareninao Jesosy malala, koa faingana renao Jesosy fa miandry anao izay ary matoky anao ilay Jesosy malala. Voninahitra teo anao irery any, misandrata Jesosy. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavy nambinatsika tanatin'izay vavaka matsiro vavaka amin'ny firenena izay. Tapitra koa ny fandarantsika. Raha amin'ny ran'anitra dia Jesosy dia eo anetitsika raha pitso marina amin'ny 7 ora. Commencement kila sy famitina totena araka amin'ny lalà Jonatana sy lalà Tojo. Dia amin'ny rora sasany iaraka amin'ny mampionona anaty fotoam-bavaka dia faranako amin'ny tenin'Andriamanitra raha pitso sabata tontolon'ny andro sy araka eto. Samita in'Andriamanitra akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com ny ampahanao mihaino izapeo akiradio dia mianofinaritra. Samita iny tompontsika rehetrarehetra raha pitsika dia efa mihaona. Raha mbola sy tonga Jesosy dia hihaona koantsika amin'ny latsinainy amin'ny 7 ora sasany takany mahazatra. Samy mahery daholo dia raha pitso antsika misaotra anao nahatreha ny trano farany faly izay niaraka taminao teto. Halleluia. Amen.